Miaravatsika rehetra. Misy seho anankiray tiako hifampizarana amintsika dia niseho tao am-piangonana tamin'ny lamesa tamin'ny maraina satria moa tsika zao mbola ao anatin'le ame anara-pahasalamana dia any amin'ny fiangonana olona roa na telo isaky ny W no afaka miara-mipetraka dia tetsy amin'ny ilany tandrify ahy teo aloha misy mpiravavy anankiroa. Ny anankiray zandry angamba eo amin'ny 7 taona eo, moa ny zoky eo amin'ny 12 taona eo. Tao aorinan'izy miravavy misy olona telo mianaka, renim-pianakaviana dia ny zanany kely zanany lahy angamba 3 taona eo sy zanany vavy eo amin'ny 7 taona eo ihany koa. Ilay izy miravavy eo aloha hita ho zanak'olona manakatao, izany hoe zanakam-panan-karena. Moa izy telo mianaka kely tato aoriana hita hoe olona sahirana mahantra. Inona ny trangan-javatra nahavariana ahy ny fantohan'ny fijeriko sy ny eritreritro ny fandinihako nahatonga ahy tsy nifantoka loatra tamin'ny sorona masina dia ny fihetsika ilay ankizivavy zanakam-panan-karena. Matetika be izy nierika tato aoriana mijery an'ilay ankizy mitovitovy taona aminy mahantra dia mangarika dia mitranga lela mandritra ny sorona masina io. Rehefa nandeha nizotra ny sorona masina dia niteny tamin'ilay zokovavy ilay mpanan-karena, za te hipipi. Dia tsy nety ilay zokony dia namerina fandroana izy dia tsy nety ihany ilay zokony. Rehefa tsy nety ilay zokony angamba izy poritra dia mierika nijery an'ilay mahantra tao aoriana dia niteny taminy hoe doky itsika sindriana dia hipipi sady tonga dia niraisiny tamin'ny tanana ilay mahantra dia netiny nivoaka. Rehefa tafaverina avy any mbola nitohy ny tantara fa niova indray. Rehefa teo aloha teo ilay zanakam-panan-karena dia mierika nijery an'ilay zanaka mahantra tao aoriana dia nisavainy nipoketra an'ilay zokony. Nalainy tao ilay biscuit dia nisokafany dia nizarainy roa. Ny atsasany nomeny an'ilay zanaka mahantra, ny atsasany ho azy. Nijereva ilay zanaka mahantra tsy nihinana dia ozy izy nanome signe famantarana hoe izany hoe hoany, fa izy tsy niteny mafy satria am-piangonana mandritra ny sorona masina dia tsy nihinana ihany ny zanaka mahantra. Izy sady nihinana dia mbola nomeny signe indray ilay zanaka mahantra aoriana dia niara-nihinana teo. Tonga fotoana nirakitra dia tsy nanana arotsaka ilay zanaka mahantra aloha fa mbola niandry ny avy any amin-dreniny dia nanisava indray mipoketra ny zokony ilay zanakam-panan-karena naka vola 10 tao anankiroa. Ny anankiray ho azy, ny anankiray ho any zanak'ilay mahantra natolotrany hoe rakitrandry. Ozy izy hoe rakitrandry dia nijereva an'ilay zanaka mahantra ny reniny namoaka arizato ho azy. Nisalasala izy tsy hitan'izay atao hoe andray an'ilay arizato any amin-dreniny no atao rakitra sa andray an'ilay arivo tamin'ny zanak'ilay mpanan-karena. Nisalasala kely teo seconde vitsivitsy izy dia niraisiny ilay arizato tany amin-dreniny dia niaraka nandeha nanao rakitra izy miravavy. Eto no mifarana ny tantaran'izy miravavy hitohizantsika amin'ny fandinihana kely raha sitraka eo. Ny fandinihana tiako hifampizarana amin'iny dia ny fijerevana an'ireo rehetra nandray anjara teo amin'ny tantara. Ny protagonista aloha izy miravavy kely, ny zanaka mahantra sy ny zanaky ny mpanan-karena dia nisy an'ilay zokony ilay zanakam-panan-karena tsy nahatsikaritra teo izy fa tsy nahatsikaritra an'ilay tantara sy izay zavatra nisy teo. Ny fa tsy voatantarako indray ilay toetra nasehon'ilay renin'ilay zanaka mahantra. Nahita izy nangoaka anjanany fa tsy niteny fa nandinika fotsiny ihany izay trangan-javatra. Eto amin'izy miravavy protagonista ny tiako ifantohan'ny fandinihantsika. Voalohany ilay zanakam-panan-karena vao tonga izy zany dia nanome lanja avy hatrany tsy fitovizan'ny saranga manan-karena sy mahantra ka nandray ho fahavalo avy hatrany ilay zanaky ny mahantra. Dia hiisaka kely indray tsika eo amin'ilay zanaky ny mahantra. Ninona natao azy dia niaretany natrehany ary natrehany izay zavatra izay tao anatin'ny fahanginana, tao anatin'ny fahatsorana. Mahazava-dehibe ny fahatsorana eto. Rehefa nandeha ny tantara nila famonjena tamin'ilay zanaky ny mahantra, ilay zanaky ny mpanan-karena, ny Hatsaram-panahy nanan'ilay zanaky ny mahantra. Tsy namaly faty izy. Rehefa nila famonjena ndoky dia pipi sady niraisin'ilay mpanan-karena ny tanany fa nanaiky dia niara-nivoaka izy miravavy.
rehefa avy eo koa vokatr'izay hatsaram-panahy nanana ny zanaky ny mahantra zay a namaly hatsaram-panahy koa ny zanaky ny mpanan-karena nanome vola ho atao rakitra satria fantany a fa tokony hanao rakitra io. Ankoatran'izay rehetra izay a mifahaizan'ilay zanaky ny mahantra nandanjalanja hoe nananome azy ary ny namany aleony a naka n'ilay kely natolotra ny reniny satria zay ny fanabeazana azy mahasarobidy ny fanabeazana eto dia kolotsika amin'izay a ny manodidina antsika amin'izay hatsaram-panahy izay dia isika tsirairay avy mahatsiaro hoe ny hatsaram-panahy mivaly hatsaram-panahy dia mba hiezaka antsika zany arak'izay azo atao ny tsara fanahy eo amin'ny fiainana. Misaotra tompoko.